Nisokatra androany ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza. Nanambara ny filoha mpisolo-toerana Jean-Jacques Rabenirinina nandritra ny lahateny fa iompana amin'ny fandiniana ny fantsiana ny lalana amin'ny feny teti-bola ny fivoriana. Eo ihany koa io izy ny fandrafetana ny asa izay vita nandritra ny 5 taona. Ifarana ny voalohan'ny volana Jolay ny taom-piasan'ny solombavam-bahoaka. Ankoatra ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay notarihan'ny Prime Ministre Christian Tsaye dia tonga teny ihany koa ireo filohan'androm-panjakana maro toy ny eo anivon'ny anteny miarandoholona ary ireo maso fivovahiny sy ny solon-tenany izay miasa eto Madagasikara. Anomboka raha ampitso alarobia ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho ataony 20 Mey izao. Nandritra ny lahateny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin'ny anteny miram-pirenena androany talata dia nanambary Jean-Jacques Rabenirinina filoha mpisolo-toerana ity androm-panjakana ity dia tokony hitovy ny heridika ho an'ny mpifaninana rehetra. Tsy tokony nisy hoy izy ny fiandaniana ataon'ny fitondram-panjakana indrindra fa ireo izay voakasika ny fifidianana toy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny vahomiera mahaleo tena amsahana ny fifidianana ny seni. Andro vitsivitsy dao arin'ny niverena teto Madagasikara avy any Kenya ny aktrika ny fivorian'ny Da 21 dia nitody-dohan'ny Emirats Arabes Unis ny filoha Andry Rajoelina. Loha-hevitra amin'ity fivoriana andiany fahatelo amby folo ity ny hoe fampifanarahana amin'ny tontolon'ny fampiasam-bola miovaova, fampiasana ireo hery vaovao an'ny fampandrosoana ara-toe-karena maneran-tany. Isan'ny loha-hevitra izay ho resahana mandritra ny 3 andro ny 7 ka hatramin'ny 9 volana May ny resaka indostria, ny fampiasam-bola, ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny fampiroboroboana ny tanjona fampandrosoana maharitra ary ny revolisiona ara-teknôlôjia. Andray anjara amin'ny ady hevitra avo lenta mandritra ity kongresy ity ny filoha Andry Rajoelina. Teratany vahiny iray no tratehaky ny faditseranana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato omaly alatsinainy saika anondrana biby antsokosoko. Zana-tsokatra miisa 8, bibilava miisa 4 ary tanalahy miisa 13 izay no tratra tao anatin'ny entana rehefa nokasaina hoentina ny Grèce tamin'ny alalan'ny sidina Ethiopian Airlines. Notazomina natao fanadihadiana io teratany vahiny io mba ahafahana manenjika ireo olona niray kombakomba taminy hoy ny famoaham-baovao avy amin'ny faditseranana. Misy amin'ireo biby ireo no noraisin'ny Turtle Survival Alliance an-tanana, ao kosa ireo natena amin'ny toerana manokana misy manam-pahaizana amin'ny fikarakarana azy ary tsy maintsy averina any anaty ala. Mitady fandresena manoloana ny Cameroun ny Madagasikara azahoana ny tapakila hiatrehana ny amboara eran-tany ho an'ny rugby vehivavy. Raha ampitso alarobia no hiatrika ny lalao faharoa mandritra ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika ny maki vehivavy eo amin'ny taranja rugby lalaovin'olona 12. I Cameroun no ifandona amin'ny ekipa-pirenena malagasy mandritra ny andro faharoa io. Raha mahita fandresena i Madagasikara ka resy ny Afrika Atsimo i Kenya dia mahazo avy hatrany ny tapakila iray hiatrehana ny amboara eran-tany 2024. Efa nahita fandresena ny maki nandritra ny andro voalohany nanoloana ny liona vavin'ny Kenya ka farafaratsy ny tafapetraka eo amin'ny laharana faharoa.